Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron Jason vovao. Vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara, miaraka amin'ny stylo Flair, c'est le JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ny fotoanan'ny Logité indray eto amin'ny Djumina tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika saina manaraka azy hatramin'ny farany ireto ny lohatem-baovao any androany. Mandray an-tanana ary mijery akaiky ny toedrarà mikasika ny valanaretina pesta misy eto amintsika ny fitondram-panjakana nanamafy izany ny fitsidihan'ny filoham-pirenena Rajoelinarimampianina ny toeram-pitehirizana fanafody salama teny Tanjombato. Tsy mbola naharenesana olona matin'ny pesta hatreto tao amin'ny komina Ivato raha nambarana ny lefitry ny ben'ny tanàna any an-toerana. Mitoetra ny kosa nefa ny asa fanadiovana ny tanàna sy ireo faritra manodidina ny komina Ivato. Mihamafatra ny fiaramiasa amin'ny kompani Air Madagascar sy ny kompani Air Austral nanamarika izany dingana izany ny fifanaovan-tsoniana ataon'ny rotonta izay anampetsaka amin'ny fanarenana ny kompani Air Madagascar. Iteraka olana izay tokony hojerena mialoha ireo tsy fahatomombanana ao amin'ny lalam-pandrenana ankehitriny antony ilana ny fanitsiana azy izany hoy ny filohan'ny Repoblika izany hoe ny fitsapakevim-bahoaka no anatanterahana izany. Any Frantsa dia miantso amin'ny fitokonana faobe ataon'ireo mpiasa frantsay ny sendikany mpiasa-panjakana any an-toerana. Tompoko lasy tompoko vavy miaravanao tonga soa atao anatin'ny Logité amin'ity talata ity ary dia manasana ihany koa izay tsy saraka hatramin'ny farany atao anatin'ny Logité satria dia ireny ny santionam-baovao rahanao indrindra ao anatin'ny actu. Fa mialohan'izany anatin'ny alaunina dia anaraka ireo vaovao manodidina ny pesta sy ny ady ary ny fiarovana manodidina izany isika. Mandray an-tanana ary mijery akaiky ny toedrarà mikasika ny valanaretina pesta misy eto amintsika ny fitondram-panjakana. Oprofon'izany dia tonga nitsidika ny toeram-pitehirizana fanafody salama eny Tanjombato androany ny filoham-pirenena Rajoelinarimampianina ankoatr'izay teny amin'ny Institut Pasteur ihany koa ny tena niarinandray ireo fanampiana azon'ny Madagasikara avy amin'ireo mpiara-miombonantoka vahiny tetsy Ivandry ny tolakandro teo ao anatin'izany fanampiana izany ohatra ny klinika mobile izay apetraka amin'ireo faritra tsirairay eto Madagasikara. Mitatitra ny vaovao miora miarin-jato tamin'ity androany ity voatazana ny seho mivantana amin'ny fandraisana andraikitra mikasika ny fisiany valanaretina peste ny filoham-pirenena malagasy Rajoelinarimampianina nambarany fa tsy tokony ho taitra sy korontana isika fa efa manome baika mazava amin'ny fijerena akaiky ity aretina ity ny tenany. Zao mila mifanometanana ao anatin'ny fanomezan-tanana atao anatiny isika nefa dia efa manolo tanana sady koa ny iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Nampitandrina ireo mpanararaotra mikasa anakorontana ny saim-bahoaka amin'ny madika ity resaka ity politika ihany koa ny filoha androany. Hoe tandremo fa ain'ny vahoaka no lalaovina noho izany dia tsy tokony ho atao kilalao tahaka an'izany le izy. Ny ady politika any ivelantsika manao an'izany azo atao foana izany amin'ny fomba anaovana azy samy mahay an'izany ady politika izany fa tsy ny filalaovana ny ain'ny vahoaka tahaka izao no fanaovana ady politika tokony menatra
raha amin'izany lafiny zany no anaovana ny ady politika. Torak'izay ihany koa ny masovo amerikanina monina sy miasa eto amintsika ary tsy adino ny nijery ny efa fandraisana tany nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny manoloana ity valanaretina pesta ity. I'm so very proud. Mahafaly any mahita fa miara-mientana daholo ny rehetra amin'izao ady amin'ny pesta izao. Tsika rehetra no tia kotsindrina na ireo vahiny na ny fitondram-panjakana malagasy na ireo fiarahamonim-pirenena. Mahafinaritra ny mahita izany fiombonan' ka andao re mba hiezaka anala ny lafiny politika ivelan'io olana io satria itombotsoan'ny vahoaka malagasy no tanjony. And for all of the people, all the residents here in this great country. Fantatra androany fa ho fanampinan'ny Madagasikara amin'ity valanaretina pesta ity dia nanome vola amin'ny tetsina iray fango 5 tapitrisa dolara ny vondrona iraisam-pirenena ho amin'ny fahasalamana na ny OMS. Izy ireo izay nilaza fa na tsy mbola voafehy tanteraka aza izay valanaretina pesta izay eto Madagasikara dia hita fa efa manao ny heriny kosa izy ireo amin'ny fiarovana, ny fitsaboana ary ny fanentanana samihafa. Nous ne pouvons pas dire de façon claire que nous avons interrompu la chaîne de transmission. Tsy azo ambara mazava hoe efa voavatanteraka ny olana ara-pahasalamana misy saingy afaka miteny kosa isika hoe efa eto avokoa ireo fitaovana entina miady sy miaro amin'ny fiparitahan'ny valanaretina na eo amin'ny fanaraha-maso izany na ny fandraisana tanana ireo marary. Amin'izao ireo tompo-pahasalamana rehetra misy marariny pesta dia azo fanafody maimaimpona avokoa, tsy hivona hatrany fa azo tsaboana tsara ny aretina pesta. Mais pour qu'elle se guérisse vite, il faut venir vite au centre de traitement pour être soigné. Ankoatra ny vola dia nanolotra ireo kojakoja fiarovana tsy hiparitahan'ny aretina pesta ho an'ny tompo-pahasalamana rehetra tsy hakanavaka ihany koa ny OMS androany. Ny ampy ireo fanafody samihafa izay hozaraina maimaimpona eran'ny faritra. Nanampy ara-pitaovana ihany koa ny masovo amerikana tamin'ny alalan'ny USAID izay nanome ireto fiara ireto na klinika mobile apetraka anara-maso ny aretina pesta manerana ny faritra rehetra ayahiana misy ity valanaretina pesta ity. Mazoazo fa miasa hatrany ny cellule mobile sy ny tompon'andraikitra tsokajiny manome ho antsika ny antotanisa farany mahakasika ty aretina ty isan'andro izao. Raha mikasika izay antotanisa farany momba ny valanaretina pesta izay ho an'Antananarivo renivohitra dia tafiakatra hatrany amin'ny 7.3 ireo olona ayahiana fa voan'ny pesta, ny pesta areti-tratra ny 7.9 amin'ireo ny 2.20 tamin'ireo no fantatra fa maty amin'izao fotoana izao araka izany dia 8.9 isan-jato ny tapafatesana raha io antotanisa io efa ao anatin'ny fisorohana mafy ny tsy findrana sy tsy paritan'izay pesta izay ny tompon'andraikitry ny fahasalamana rehetra ary dia mbola mitondra ny fanentanana mikasika izay aretina pesta izay amintsika ihany koa ity fanazavana manaraka ity ny miora miarin-jatovy sy kasambola manana ity. Mikoaka latsaky ny herinandro, manavy, mararitratra, sempotra, mandreoka misy raha, ireo no fantatro ny maro hatreto fa fambara amin'ny pesta areti-tratra. Nambara ny mpitsabo androany anefa fa na iray amin'ireo fambara ireo ihany ary dia ilaina ny tokony anantonana mpitsabo izay akaiky indrindra. Faritra isan'ny nahitana trangana pesta nefa tsy nisy ireo fambara ireo mantsy ny tany amin'ny CSP Ampitatafika hoy ity mpitsabo iray ity ka tamin'ny alalan'ny fitiliana natao tamin'ny rany izay vao fantatra fa pesta no nahazo azy. Mety tsy ho fantatra ivelany araka izany ny fisehoan'ny aretina pesta ho hatrany ny mpitsabo. Mety isy tranga zay hoe vo miditra amin'ilay olona le tsy mikaretina dia tonga dia fotoana foy izy dia maty. Dia zavatra mitranga ihany koa nefa dia zao zay ny tsara atao. Raha vo mafana hoditra ianao vo manomboka mikokoka ka teritery ny tratra dia efa tokony mailitsika satria mba tsy ary fotoana foy dia mety ahitana an'ilay hoe mikoka ka mandreoka misy raha ilay olona. Nanomboka androany efa misy ny ambulance isaky ny borivoritany eto Antananarivo ary efa misy ihany koa ny klinika mobile izay manao fizahana marary isaky ny borivoritany sy ireo faritra ayahiana misy izany aretina pesta izany. Manao riposta ihany koa. Inona moa ilay riposta? Afaka manao fitiliana zany ny klinika mobile. TDR ny tianao tenena le test diagnostic rapide. Dia fantarina zany hoe raha misy cas anankiray positif dia fantarina hoe izavy ny
olona ny fanerasera tamin'ity olo ty dia omena fiarovana reny olona reny. Tsy aivina trano fa aretim-boalavo mifindra amin'ny vatin'olona amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy ny pesta. Fiarovana voalohany ny fahadiovana isan'ny tokantrano. Fantatra fa 20 eo amin'izao ireo fokontany eto Antananarivo renivohitra na ahitana ny trangana pesta areti-dratra toy ny tany Andraisoro, Tsaronenana, Ambodiady, Ambomanarina, Ankarobato, Saripody Androndra ary Ambohipo. Fa tsy mba voaresaka atao anatin'izany ny commune Ivato izay naovana fanadihadiana io androany. Tsy mbola narenesana olona maty mipesta treto ny tao amin'ny commune Ivato raha ny tatitra nataon'ny lefitry ny ben'ny tanàna ao an-toerana mitohatra ny kosa nefa ny asa fanadiovana ny tanàna sy manodidina na ho an'ny commune Ivato izany na ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Andao arahana ao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Pierre Dine Razafindramanina sy Zo Randriansalama ity ny mikasika izay. Raha ny salanisa farany navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka 20 ireo olona maty ny pesta areti-tratra teto Antananarivo renivohitra nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra teo. 730 no ahiahina ho mitondra ny valana aretina. Tsy mbola nahenoana trangana pesta kosa hatreto tao amin'ny commune Ivato hoy ny lefitry ny ben'ny tanàna androany. Na izany na tsy izany aza dia najorona eto amin'ny commune Ivato zany ny cellule de crise amin'ny fiatrehana fisorohana antiresaka hoe pesta ity eto amin'ny commune Ivato. Ao anatin'ireo cellule de crise ireo misy ny technicien, misy ny police communale, misy ny tompon'andraikitra ny fahasalamana, misy ny mpanentana ara-pahasalamana. Manao ny fomba rehetra ny tsirairay amin'izao fotoana hisorohana ny fianaky ny pesta. Isan'izany ohatra ny fampahafantarana ny fisehon'ny aretina amin'ny olona iray, eo ihany koa ny fanadiovana ny tanàna toy ny nataon'ireo tompon'andraikitra samihafa. Fa tsy amin'izao ihany tsika ny tokony hanadio tanàna fa raisika karazana lakolosy fotsiny ity nanairana fa fiainantsika manontolo mihitsy ny tena tokony madio dia manomboka amin'ny olona tsiraray avy. Ankoatr'izay, fantatra fa fokontany miisa 470 ao amin'ny boriboritany voalohany hatreto no manana tety andro hanatanterahana ny fanadiovana ny tanàna n'Antananarivo. Fa ho fiaramentana sy fanajana ny didina avoakan'ny fitondram-panjakana malagasy isan-tsokajiny ary dia niarany dinika tamin'ireo sekoly ambony sy fitoeram-piofanana sy fikaroana dia namoaka noty ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa fa ato avokoa ireo fianarana sy asa fikaroana eny anivon'ireo université enina sy IST 3 ary université fanampiny manerina ny nosy. Fotoana izay efa nanaovana sy mbola nanaovana ny fanadiovana ombam-pandrarana fanafody amin'ireo toerana ireo etsy andaniny dia nahato. Nanahemitra ihany koa ireo hetsika ara-tsiantifika eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa isan'izany ny tohiny sady dingana fahatelo mikasika ny forum de la recherche sur l'agrobiodiversité na atrikasa ho an'ny fikarohana momba ny fahasamihafan'ny tontolo iainana izay kasaina atao ny 12 sy 13 oktobra ho avy izao any Fianarantsoa. Voatery tsy maintsy ahemitra amin'ny fotoana manaraka ity hetsika ity raha araka ny noty navoakan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany taoriany fivorian'ireo mpitantana sy ireo izay voakasika izany omaly takariva. Izay no makasika an'ireny vaovao manodidina ny valanaretina pesta irena izay koa makasika ny alahionantsika ao androany itoy ireo dokam-barotra ny Actu tao anatin'ny Actu. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Amin'ny pejin'ny fitaterana bakabaka ary dia mihamafy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny compagnie mpitaterana Air Madagascar sy ny compagnie mpitaterana Air Austral. Nanamarika izay dingana izay ny fifanaovantsony amin'ny mpiara-miasa izay nataony rotony tamin'ny manoloana izay fiara-miasa vaovao izay.
Ny taona 2024 no efa nanomboka ndingana rehetra amin'izao fiarahamiombonantoka stratégique teo amin'ny compagnie Air Madagascar sy ny Air Australie izao. Aritra 10 taona ny faharetan'ny fiaramiasa ka iompana indrindra amin'ny famerenana amin'ny laon'ny compagnie mpitaterana anabakabaka Air Madagascar ny asa goavana voalohany izay atao ato anatin'ny 3 taona. Teboka faharoa lehibe ao anatin'izay ihany kosa ny famolavolana paikady vaovao entina ampiroboroboana sy ampivelarana ny Air Madagascar. $20 tapitrisa ny fanampiana rabola hoentin'ny Air Austral raha ny voalaza ao anatin'ny fifanarahana. Ireo rehetra ireo no hitarika ihany koa ny fandrosoana sehatry ny fizahantany tsy ho an'ny Madagasikara irery ihany fa ho an'ny ranomasimbe indiana ihany koa. La signature de cet accord de partenariat entérine donc une démarche initiée depuis l'année dernière. Elle ouvrira de nouvelles perspectives, aussi bien pour Air Madagascar, pour Air Austral, pour Madagascar, pour l'océan Indien. Le partenariat concorde donc avec l'Alliance Vanille qui a été signée au Palais d'État d'Erno en septembre 2015. C'est assurément un nouvel envol pour notre compagnie nationale. Mijanona orinasa mpanjakana ny Air Madagascar, ny fanjakana izay manana anjara raiky amin'ny 20 isanjato ao anatin'ny fampiasam-bola ka manome azy ny fahefanana endry ny filohan'ny filakevim-pitantanana. 720 isanjaton'izay no an'ny Air Austral, ity farany araka izany no anolotra ny Italie Générale. Omaly teny Ambotsirota no nataony fifanaovantsony ampiaramiasa teo amin'ny rotonta ary tonga nanome voninahitra izany ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina. Feminipedy politika dia iteraka olana Camilla Jerena Melo ireo tsy fampitomombanana ao amin'ny lampandrenana ankehitriny antony ilana fanitsinana azy izany ho ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Fitsapakevim-bahoaka no anatanterana izany. Tsy mankasitraka izany nefa ny firehana sasany ka misokatra devitra iray amin'izany ny hototosaina eny amin'ny Carleton Nosy ny alarobia tolakandro izao. Andray anjara amin'izany ny vondrona mampara sy ny antoko HVM. Tatra mavoy Jerry Edouard sy Dolph Rakotony. Fantina ny lalampanorenana izay no loha hevitry ny ady hevitra karakarain'ny Friedrich Ebert Stiftung na ny FES miaraka amin'ny fikambanana KMF CNOE. Ireo mpisehatra eo amin'ny fiainam-pirenena no hiara hiady hevitra amin'izany. Misy 5 izy ireo dia nisy olom-bavam-bahoaka Christine Razanamaso no sady mpandrindra nasionaly ny vondrona mampara. Nisy olon-tena ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny Sefafi Ramatoa Ondra Rabenarivo. Eo ihany koa ny mpikambana teo aloha tao ny fitsarana manokana amin'ny sahana fifidianana Ramatoa Razana Drainarson Rondro Lucette, ny filoha lefitry ny antoko HVM Rachid Mohamed ary ny loholona MFM Olivier Rakotovaza. Mpikambana avy amin'ny KMF CNOE sy nandalo tao amin'ny YLTP kosa no andrindra izany ady hevitra izany. Tsy misy nanome paikady entina hiatrehana izany ady hevitra izany aloha ireo olona izay nantonona. Fantatra kosa fa tsy maintsy hiompana amin'ny fitoniana sy ny fahamarinan-toerana ateraky ny fanitsinana lalampanorenana ny tsirairay. Voalaza fa mitady hirika hipetrahana maharitra eo amin'ny toerana ny fitondrana ankehitriny. Manamafy kosa ny ankilany fa mitady fomba hanohizana ny fametrahana endrim-pifidianana madio hatrany. Eo ihany koa ohatra ny hanomezana fahefana bebe kokoa ireo sefokotany amin'ny fanatanterahana ny asany. Ho fidim-bahoaka mantsy ireo sefokotany raha ny volavola eno ao anaty siosion-dresaka. Amin'ny 3 ora sasany no tanterahana eny amin'ny Carleton Anosy ny ady hevitra ny alarobia izao. Azo atrehiny daholobe ary tsy andoavam-bola. Fa mbola olana ao an'ny fokotany nakadin-dravola ao anatin'ny komin'ny Vato ny fotodrafitrasa ilaim-ponina mivantana. Saika sarotra atrantsina ny manatanteraka ny fivoriam-pokon'olona ankalamanjana ho azy ireo indrindra rehefa fotoam-pahavaratra heverina kosa nefa fa iva izay olana izay aoriny fahavitany trano-pokon'olona vaovao ho ny lehibe ny fokotany tamin'ny miaro sorojo ravaka sy anjara kotinrainy. Ankadin-dravola iray amin'ireo fokotany mandrafitra ny komun'ny Vato anarivon'ny Ponineto isaky ny misy fivoriam-pokon'olona ankalamanjana trano no anaovana izany. Dia mijaly mihitsy rehefa fahavaratra satria tsy vita amin'ny fivoriana fa tsy maintsy ravana. Izay nefa tsy maintsy ankalamanjana foana fa tsy afaka manao hoe atrano izany mihitsy satria maro be ilay olona reto. Iva kosa nefa izay olana izay atsoatsy. Efa nediana fototra androany ny trano-pokon'olona vaovao mirefy 420 metatra ny halavany ary 7 metatra ny sakany. Kendrenao tafajoro sy voatafo amin'ny farany taona ny fotodrafitrasa izay tombanana zaka olona hatramin'ny 700. Tsy nisy famatsim-bola fa niainga tamin'ny etrana alohan'ny mponina kosa ny teti-bolana ampiasaina.
raha ity trampokon'olo ity zao any amin'ny 100 tapitrisa ariary ny manao an'ity fa rehefa izahay fokon'olona sy mipiasa ny commune mandray tanana azy dia eo amin'ny 20 tapitrisa monja ariary maherikely no ety manana amin'izany Lara-pameana ho an'ny komuni vato ny fanamboarana fototra-avitrasa ilain'ny mponina mivantana toy ny lalana sy ny sekoly ambaratonga fototra. Raha ny tsenabe ny vato indray, efa vita ny fifanarahana amin'ny mpanao trano ny ben'ny tanàna ka nomboka tsy ho ela ny asa izay raisiny ny fitondram-panjakana an-tanana. Amin'ny pejy fampianarana trano eny akaiky ny vato eny talata maty. Tsy nahazo fankatoavana isokatra ny sekoly tsy miankina iray eny Faralaza talata maty anton'izay fanapa-kevitra izay ny tsy fatombanana an'ireo antota taratasy sy ny lafiny pedagojika toy ny isan'ireo mpampianatra miasa eo anivon'ny sekoly nitondra fanazavana mikasika io trano io ny train Analamanga ka mitatitra izany ihany koa ny miaro sorotso ravaka sy zora Andriansalama. Mikasa andray mpianatra manomboka amin'ny Garabola ka hatramin'ny lycée ilay sekoly tsy miankina eny Faralaza talata maty. Saingy tsy nahazo fankatoavana isokatra noho ny tsy fatomombanana ny antota taratasy. Tsy voahaza ihany koa ny fe-potoana nanaovana ny fangatahana izay tokony ho enim-bolana mialoha ny fidiran'ny mpianatra nefa tamin'ny 7 septambra teo vao natao izany. Raha ny lafiny pedagojika indray ny jerena dia voasoratra ao anatin'ny dossier fa misy olona 520 mpianatra ao. Fa rehefa jerena ny anatin'ny antota taratasy dia tsisy afa-tsy 220 ny mpampianatra. Dia anatin'ireo 220 ireo indray nefa misy tsy manana autorisation d'enseigner ary matalanjona dia ny prof de maty tsy misy. Amafisin'ny tale ny train Analamanga fa tsy ny anakatona sekoly no tanjona fa izay ahatsara ny kalitaon'ny fanabeazana ary tafiditra ao anatin'izay ny fanajana ny fenitra amin'ny fanokafana sekoly. Tamin'ity taom-pianarana ity zato teo ny fangatahana fanokafana sekoly voarain'ny train Analamanga. Raha sokajiana ho nanara-dalàna ny 80 tamin'izay, ny 20 kosa mbola andalam-panjiniana satria voalaza ho nampisalasala. Ifarana rampitsy kosa ny fisoratananarina amin'ny Mandela Washington Fellowship taona 2024. Tetikasa izay natokana indrindra ho an'ireo tanora afrikana aty atsimo ny Sahara nisy 17 teo ireo teratany malagasy nahazo tombotsoa tamin'izay aly izay tamin'ny taondasa niona tamin'ny miarso rojo ravaka sy anjarakotondrainy ny sasany tamin'izy ireo ary mitantara ny traikefa azony. Raha safin-drakotsy hoanina ny anarako roa amby 30 taona. Anisan'ireo nisolo tena ny Madagasikara tamin'ilay tetikasa Mandela Washington Fellowship 17 Itsoanina miompana amin'ny fanondranana vokatra ho an'ny endrika mambika ny tetikasany. 3 volana tany Etats-Unis izy ka nandritra ny 9 herinandro nanaraka fiofanana momba ny fandrarana tao amin'ny Clark Atlanta University ary voasafidy hiatrika fianarana asa ahafahana mampitombo traikefa amin'ny mahampitarika. Rehefa miverina avy any ianao dia tena hoe ino mihitsy ny trandrahandry zareo hoe manana tanjona ianao dia rehefa manana tanjona ianao ahoana ny fomba ampiroboroboana an'izay le efa talenta ao anatinao izay ahafahanao tena hoe manampy misimisy kokoa ny fiarahamonina misy anao. Iray amin'ireo malagasy 17 nahazo tombotsoa tamin'ny IALI 17 sy 20 ihany koa i Herzo. Efa manana orinasa manodina fako plastika izy. Tombony ho azy ny fiaonana tamin'ny mpandraharaha Amerikanina sy ny fahalalana hoe ohatry ny ahoana ny fomba fitantanana orinasa any Etats-Unis izay nanome ainga avao any Herzo amin'ny resaka famoronana asa. Dia ny zareo zany ny fandrarana tsy hoe manana vola dia andeha hanao fandrarana fa fandrarana efa ao anaty le izy. Manana eritreritra ianao andeha hanatsara ny fiarahamonina misy ianao. Manandanja ny fahaiza-mitarika amin'ny tetikasa IALI. Misy 700 teo ny tanora ho raisina ho an'ny taona 12 sy 20, tanora eo anelanelany 15 hatramin'ny 30 taona, misehatra amin'ny fandrarana, ny asa-panjakana na ihany koa mpitarika amin'ny fikambanana samihafa. Efa nisokatra ny 13 septambra teo ny fisoratana anarana ary farana rampitso 12 oktobra 17 sy 20. Eny koa ny itodetsika amin'ny maresaka resam-pirenena any Frantsa. Miantso amin'ny fitokonan'ireo mpiasa frantsay ny sendikan'ireo mpiasa mpanjakana any an-toerana anton'izany ny fiovana misy eo amin'ny lalànan'ny asa ao Frantsa izay mampitaraina azy ireo raha tsy evina dia efa tamin'ny taona 7 sy 20 no nisy ny fitokonan'ny mpiasa toy izao tao Frantsa.
mety ikatona avokoa ireo toeram-panabeazana ao Frantsa raha izao toe-zavatra izao no mitohy raha ny fanazavana tao anatin'ny 10 taona izay tsy nisy nidisa teo amin'ny resaka lalàna mifeny asa tao an-toerana dia izao mitokony izao ireo mpampianatra mpiasam-panjakana tsy izany ihany anefa fa mety misy amin'ireo mpiasa eny amin'ireny birao-mpanjakana ireny ihany koa no hiato amin'ny asany ka hiaritolona amin'izy ireo misy tokoa mantsy ny mety fanovana ny lalàna mifeny asa ao an-toerana tafiditra anatin'izany ny fampianarana isan'ireo mpiasam-panjakana ary ihany koa ny karaman'izy ireo etsy ankilany ahina hena 300 ny sidina mivezivezy ao an-toerana satria vao asan'izy ireo hitokona ihany koa ireo mpiasan'ny fitanterana habakabaka tamin'ny taona 2004 no nisy fitokonana farany tao Frantsa fitokonana no tarihin'ireo syndicat ny mpitsabo tany an-toerana Any États-Unis dia nandravarava ny afo tao Californie nanomboka omaly anarivony hektara sy trano fonenana anarivony ihany koa no kila frehitra tao anatin'izay fahamaizana izay voaterina mela ny fananany omain'ny afo avokoa ny akabetsahan'ny mponina mba ho fiarovana ny ain'izy ireo Californie izay fanjakana be mpona indrindra raha ao États-Unis. Le feu continue de se propager. 20 farafahakeliny ireo afo nirehatra tany Californie nanomboka ny alahady teo ary mbola tsy voafehy izany hatramin'izao fa mihitatra ihany ny toerana ravain'ny afo ao an-toerana mahery ny 2 tafo ireo tranquillan'ny afo izay ary mahery ny 4 hektara ny toerana efa noravaravain'ity afo ity izay voalaza fa loza voazanahary fa tsy nina nodorana mafana dia mafana tokoa any amin'ny tapany andrefan'ny États-Unis iny amin'izao ary tsy mbola hita sotra ny mety idinan'ny hafanana hatreto olona 10 no fantatra fanamony ainy mitsoka amin'ny hafainganam-pandeha 10 km isan'ora ihany koa ny rivotra ka tsy manamora ny asan'ireo mpamono afo misy ihany koa ireo olon-tsotra no manao izay ho afany amin'ny famononan'ny afo nangataka tamin'ny fitondrana Amerikana ny azahoan'izy ireo fanampiana vonjimaiky amin'izao vona mahazo azy ireo izao ihany koa ny fanjakana Californiana les conditions favorables à leur développement. Izay no tapany voalohany an'ilay JT androany oriny dokam-barotsika naharaka an'ireto tapany faharoa miandry ianao ireto. Somary nangingina ny tontolon'ny zavakanto ny farany herinandro teo ary dia voaterina emotra ny akabeazan'ireo fampisehoana saingy isan'ny nibantoerana ny resaka mikasika ny hip-hop izay hoentiny irina ao anatin'ny tapany faharoa. Mikasika ny atody ny oyanao androany inona no nisy voalohany ny atody sa ny akoho ny valan'izay mazava ho azy ho hitanao anatin'ny oyanao. Ao amin'ny hafakely dia nikoropaka ireo mponina atao amin'ny tanàna kely iray ao Ghana satria dia nivadika ho menamena ny lokon'ilay renirano mandalo ny tanànan'ireo mponina any an-toerana. Santionan'ireo zanam-pandarana ho hitanao anatin'ny tapany faharoa ireo mbola ho avy eo ihany koa hitsara fara n'olotra miaraka amin'ny andro lalaina izay tapany faharoa izay ny tena kosa nefa dia mametraka ny veloma mandra-peona ho aminao mpijery indray. Ahitana akanjo an'ny sarangan'olona ihany koa ato amin'ny immeuble santatra Ambotra Rahaba. Mitokana manokana izao ohatra ny akanjon-dehilahy tahaka izao hitantsika izao. Hita ato avokoa izay ilain'ny lehilahy rehetra toy ny ranomanitra, kravaty, pataloha. Dia hita ato ny akanjo amin'ny salatsala-taona dia ho an'ny lehilahy sokajikajin-dehilahy isan-karazany. Dia ahitana ny polo dia t-shirt, lobaka, dia short. Pull moa zany fa na dia mafana ary ny andro dia mbola misy koa ny akanjo mba maivamaivana. Dia ny casquette, débardeur, ny kiraro isan-karazany amin'ny vidiny izay takatra ny fahefa-midin'ny olona rehetrarehetra. Tsy very anjara amin'izany ihany koa ireo ankizy na lahy na vavy. Ato amin'ny immeuble santatra mode d'enfant no ahitana ireto akanjo lamaody ho an'ny ankizy ireto. Misy ny blouson, misy ny short, misy t-shirt, misy lobaka, misy jogging, misy ensemble, misy polo kely koa amin'ny endriny isan-karazany. Mbola ahitana ho an'ny ankizy vavy ato aminay dia ahitana ny robe kely, short, ny ambonin'akanjo, ny blouson kely, ny maillot de bain, ny andro koa raha teo efa mafana. Ilay izy kosa moa arakarak'ilay taonan'ny ankizy sy ny halehiben'ny ankizy fa ny tena mety izany dia mitsidika anay aty mihitsy nareo dia mahita ny halehibeany sy mahita ny endriny.
misokatra ho anao manomboka amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora sasany hariva ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy tontolo andro ny immeuble santatra ety Ambohidrarahaba. Vonona ny hanome fahafampoanao izy ireo amin'ny fandraisana. Communication, droit, commerce, marketing, paramètres, la faillana ni prime. Manolotra ho anao. Ianao ve raha tiana araka hoe taiza hoaiza teto Antananarivo no nisy an'izany embouteillage lava be zany no maly. Le zavatra nitranga zany tsy fantatro ny tapalogazetsika tsy fantatro fa anko maraina ny haino vaovao amin'ny haino manjery zany amin'ny radio no naheno an'izay vaovao zay hoe nisy embouteillage efa kilometatra lava be mihitsy zany dia tsy metsika mihitsy olo izy adindray adindroa dia rehefa nysavaina tao zany le taitra ihany zany le olona rehefa rano dia nandeha tongotra nefa rano satria tsy afaka namindra mihitsy le fiara dia nijerena hoe misy taxi be anankiray zany mijanona eo ampovoan-dalana tsisy olona mihitsy ao anatiny. Dia efa inona zavatra nitranga dia hoe nisy rangahy anankiray inga ho ny feno olona le taxi be dia nisy rangahy anankiray zany mikohaka ela be mihitsy tao anatin'ny taxi be io dia natahotra daholo iny le voampesitra angamba ty dia mivoaka daholo iny zany raha zay vao zay omaly tondrotondro tetsy ampasika Pasika fa mivoaka dolodolo ny olona tena nampasika dia tonga hono dia taitra hono le polisy ino ty tômôbila mijanona miteraka embouteillage ty vao nahita an'le olona kokoaka be hono le polisy tonga dia nitsoka nandosa dolodolo keo le polisy dia avy eo le tompon'le chauffeur koa nitsoka nandosotra dia hoe niantso an'le patron hoe patron nitondra olona voampesitra zay dia tena nilozanay ny tômôbila fa zay matahotra no faty dia izy le patron hoe amidio koa zany tômôbila zany aza hitina moa dia tetra nitsoloto dia amidy ohatrina dia izy anta fosany lisany azy fotsiny dia ahoana vola ho aterina sa ahoana vola alefa se vola fa marina ve zany sa fa le miteniteny foana zany tenena fa ina moa tsika zao miteniteny foana miteniteny foana dia laza ie anniversaire ny zanaky le rangahy hony amin'io zanaky le patron zanaky le rangahy le mikokoaka be dia ka ny Facebook moa zany hony efa vetivety kely dia azony olona sary dia miparitaka dia laza moa zany le rangahy dia nitsoka ihany koa izy zany fa niverony fa misy sakoroka fa tsy niverony hoe izy ny problème dia lasa hono izy nakany amin'le nitady gâteau an'le zanany zany dia tonga atao amin'le pâtisserie anankiray hono izy vao tonga niditra atao amin'le pâtisserie hono izy efa hitan'le mpiasa atao zany tamin'ny Facebook ty le rangahy le mikoaka ty le rangahy le mikoaka dia nataony zareo tonga dia isitrika atao anatin'le varavarana anankiray fa le rangahy efa tafiditra tao dia niantso le rangahy hoe aiza zay olona dia inona ny anao dia mba hividy gâteau hividy gâteau dia raha fotsy gâteau tianao dia andala fotsiny mandefa aronao ny vola eto any ny volanao tsy mandray volanao fa dia mahazo aretina dia mikoafa ny tokotany dia lasa hono izy nandeha dia niaraka amin'le gâteau izy zany tonga tokotany hono izy jereny olona tsy olona tsony izy zany miandro taxi be ataoko ahoana ny fitondran'ity gâteau ty nefa le zanako miandry ana amin'le anniversaire ataoko ahoana nefa ny olona be dehibe zany tsy ampy le taxi be fa mikoaka intelo olo le rangahy fa paritaka dolodolo le olona fizirerony teo tsofoka moramora fotsiny tao anatin'le taxi be olo izy dia lasa hono izy tonga tany hatrany hoe tonga amin'ny fotoana ihany fa niditra antrano izy hay le zananytika manao Facebook efa nahita hoe mikoaka dada vao mipotra dia reo ny rahabaina tonga dia lasa koa le raha matosy le zanany rehetra nitsoka antrano fa rahabaina rery no tonga n'le gâteau aizinareo rakizy dia tsy fantatra hono nefa rahan'le izy fa tena marina hono nanontaniana le rangahy taty aoriana satria tonga tany ny hôpitaly napisy hoe fa maninona rangahy ty ianao mikoaka mafy be mihitsy nefa ohatrany tsisy température dia nihinana an'le voanjo hono izy ka izy ty mihinana voanjo dia hitanao le misy ao an'le tsingy le voanjo le ohatra maranitra kely iny io manko raha vao misandrovaka iny mikoaka foana ianao raha tontolo dia zay zany nahavo azy fa ialana tsiny zany mifangaro tamin'le vaovao tena marim-potitra ao maly hoe nisy le vaovao zay izay narary ary dia maty atao mpivoan-dalana izay niteraka resa be amin'izay faritra ny teneniko tay maty mihitsy le olona miarahory amin'ny fianakaviana tompoko akoatr'izay ny vato aéroport tena marina mihitsy ny teny fa tsy mbola nistrangana aretina tazana teny fa ny problème ny vato zany sisa amin'izao fotoana zao dia ny olona zany be dia be taloha aloha niopoko soa teny tanàna ny olona
fa efa tsy navelan'ny commune miompoko soa ihany tsony dia efa tsisy miompoko soa tsony eny fa ny ranondolana avy eo an-tranon'ny olona zany no mbola miparitaka iny ivelan'ny tranony fa raha ny tena marina tokony hanao puisard izy a eo amin'ny lavaka ataoko ohatrany hoe tsantatro 1 mètre cube raha trano kely anankiray 1 mètre cube dia asianan'ireny le vatovato-boda reny eo a dia ny rano avy ampiasainao an-dakozia ny rano zay avy anasanao lamba sy ny karazan'ireny a dia ao no very a fa tsy makany amorony arabe satria ny arabe tsisy atahorana zany ny sirana piaramanidintsika loatra eto ahoana izy anao tsisy atahorana ny sirana piaramanidina miambina azy zay ka miambina azy zay iny manko fa vadiny lanitra sady fa vadiny Madagasikara eny ary andao raha tsika ny toy ny fandarana ny akoho izany somary nangingina ny tontolo ny zavakanto sy ny fampisehoana ny farany nandro lasa teo voaterina mihitra mantsy ireo seho maro samihafa noho ny fisiany valaretina peste anisany izany ny seho tokony arana tamin'ny alalatina sy ny seho akostika tokony arana tamin'ny jeramanatoana sy fanjanemana tena na eo azy zany a ny hip-hop no ibana ao anatin'ny ako entindrina ndre malala sy doda raha jarinjato amintsika iray mahazo vahana amin'izao mivanim-potoana iainantsika izao ny hip-hop izay mifangaro disy rap tany Etazonia no ny atombohany rehefa mivelatra maneran-tany. Ny danse hip-hop zany kolotsaina le izy araka ny hoe maha-kolotsaina anazy misy ny kolotsaina hafa ao anatin'le danse hip-hop ohatra hoe DJ-in misy ny graffiti misy ny rap fa le danse hip-hop ndray zany aminazy zany danse hip-hop no mibahana toerana plus que 50% anatina danse urbaine rehetrarehetra. Matetika tanora maro no mivondrona ao anatin'izany lasy vavy izany izy ireo ampifandraisana amin'ny zava-misy ankehitriny ny fihetsika rehetra tanteran'izy ireo. Ho an'ny Big Crew, ekipa vonona sy matanjaka izy ireo no miaraka efa antaonany maro zay. Karazana dia maro ihany koa no ampivadian'izy ireo anatin'ny fotoana rehetra. Ny discipline de danse aloha danse urbaine zany dia surtout danse hip-hop zany hoe breakdance, holstel debout, dancehall, afro urbaine. Izany izy ireo hatrany kosa ny hitondrana fanabeazana ao anatin'ny hetsika tanterahina. Dia fitezana le izy, zany hoe mitaiza ankizy zay dia mitaiza ankizy mitondra miseho sehatra. Ohatrany hoe efa be dia be efa miparitaka manao zavatra any dia mitondra ry zareo ohatran'izay zany ataony. Ny ankizy rehetra ihany koa dia tefena ahay fetena.
Tamin'ny ankapobeny voaterina emitra avokoa ny seho karakaraina ny farany herinandro teo no nitrangana pesta ary efa nolazaina fararana famorian'olona. Anisan'ny voalohany niaran'izany ny seho tokony ho ataon'ny lalatiana ny alahady teo teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Aleko mihitsy retsy ary raha litoy izao maro be ireo efa hitako tsy nampiraka akory. Ankoatra ny seho tokony niarana tamin'ny lalatiana emitra ny fahafolon'ny volana novambra ihany koa ny seho akostika iarana amin'ny rizaramanatoana sy fanjandremana tena. Fotoana iarahan'izy mena dampivoin'ny mozika jazz no marina kosa fa vao maika hiatsara ny seho ataon'izy ireo. Nianadino anao nasarotraza indrisy ny tena nanaitra anahy dia le afisiny lalatiana le somary miondrika zay izy a dia le izy le miondrika iny a mitsika misy fanetretena be ao anatiny nefany a midika ihany koa hoe miverina mijery an'le répertoire ny taloha ihany koa zay mety ho hitatsika soma tsara amin'le fotoana iarahana amin'iny fa tsy tanteraka moa le izy tena mbola be no sisa ranga ozy rahabainina zay satria ny voalaza zany dia tsy foana akory le fampisehoana rehetra na tamin'ny 9 oktobra na tamin'ny fahadia na emitra avokoa izany mbola isin'ny fotoana iarahantsika izao aloha tsika dia araka ao anatiny oyana. Andro respirenao ho an'ny atody ny androany ka tao anatin'izany no tsiriny hevitra ho an'ny mpameraka fanontaniana antsika ao anatiny ianao hoe inona no valiny ny atody ve no taloha sa ny akoho ndahorana ny valindreo olona ao anatin'izay fanontania izay. Raha fahafantaranao anazy tompoko izy ny taloha ny akoho sa ny atody? Iny raha araka ny fahafantarako anazy alohany a atao hoe raha tsy nisy ny akoho tsy nisy ny atody satria ny akoho no nandatsaka ny atody dia ny atody zany ny akoho no mikotrika ny azy koa zany dia lasa niteraka taranaka betabeta teoria fa raha atody dia le atody zany tsisy nikotrika sady tsisy nandatsaka fa le akoho zany nandatsaka ny atody dia avy nikotrihan'le akoho ndray ny atody zay fahafantarako azy aloha. Ny atody ny taloko raha tsy nisy ny atody tsy nisy ny akoho ny akoho nisy talohan'ny atody. Ina zao ny anton'izay? Satria tsisy ny atody raha tsisy ny akoho. Ny akoho aloha zay vao nisy ny atodiko. Akoho izy a dia nanatody avy eo azonareo ohatran'ny olombelona ihany olombelona aloha zay vao nisy zanaka fa tsisy tonga dia hoe zanaka vao ray aman-dreny tsy marina zany. Iny ary tompoko raha fahafantaranao anazy izy ny taloha ny akoho sa ny atody? Ny akoho. Satria ny akoho tsy haiko manazava anazy. Hoana re zany tsy haiko madama. Ny akoho satria raha tsy nisy ny atody nanatody tsy misy ny akoho tsy misy ny atody. Ny atody ny atody. Allo pipi akoho ny akoho zany ny akoho hazavao ny hevitra ao ary koraha tsy nisy hoe ny akoho izy ny atody. Raha tsy nieritreretiko aloha dia ny akoho. Ina no mahatonga an'izay hoe satria raha tsisy ny akoho tsisy ny atody. Ny atody satria ny akoho ny atody satria
avokany akoho izy dia avy eo izay ndray voafoy akoho dia atody dia avy eo foy akoho sairana avy eo mamaly ilay fanontanianao da sarotsatra aloha ilay fanontaniana fa ne zanao valiana arak'izay fahaizako azy angambany ny Randriamanitra aloha namorona zao rehetra zao dia ny olombelona angamba aloha natao voalohany fa tsy hoe zazakely dia mety hoe nanao ny akoho ngamba aloha zany no aloha no ny atody amin'ny eritreritro dia raha scientifiquement tamin'izany koa aloha hoe mbola tsisy nafantatra izay nataon'Andriamanitra talohan'izay fa raha amin'izao ngamba ny mety hoe mety manaraka an'izay ihany koa mety hoe akoho aloha izay ho atody tena dia hevitra vitsivitsy io zahay efa nividy atody akoho dia nampikotrehana tamin'ny dokotra tao an-trano fa foy ilay izy dia lasa akoho tao aminay zany ny atody aloha zay ny akoho raha ny tao aminay fa izao koa nefa raha ohatra ka zay marina voalohany le atody no nipotra ny amin'ny problemako dia zao raha atody mipotra voalohany mbola mila dinihana koa hoe foy lahy kely ve sa vavy le foy fa tsy maintsy atody anankiroa aloha zay vao nanome akoho lahy sy akoho vavy zay vao nanatody fa raha ohatra ka ozy ianao hoe ny akoho voalohany dia avaiza le akoho voalohany dia avaiza ny akoho iny raha ohatra ka tsy misy atody fa amin'izao fotoana izao koa nefa dia milaza aminareo koa fa ny fivoaran'ny teknôlôjia reo akoho le atody amin'ny poulet de chair reo tsisy mety foitsony angereo e satria reo akoho tsisy lahany dia amin'ireo zany dia iza no aloha fa tsy sarotra be zany maka fotsiny midira amin'ny atoko-ponoana anankiray dia areo zany sarotra be koa ny amaly ny zavantranga atany toerana ray tany Ghana ao anatin'ity insolite ty ny koropaka ireo mponina ao amin'ny tanàna kely iray antsoina hoe Koforidoakinskoa izay any Ghana ny sabotsy lasa teo fa nivadika menamena ny lokony renirano mandalo makivaky ny tanàn'izy ireo efa tonga hatrampitona favana ny kasa nala devoly tamin'ilay rano kanefa tsy misy fanasina amin'izany ny anton'izao fivandoko ny rano izao aratsika ny fanadidi nandritra ny ora maromaro ny loko menamena ity renirano iray ao Ghana ity samy gagasita lanjona avokoa ny rehetra izay nahita izany tany amin'ny tambazotra sosialy tany an-toerana ka samy naneho ny heviny avokoa misy ireo milaza fa fanasaziana lehibe ity tranga ity misy kosa no manamafy fa raha amin'ny biby no natonga ny rano menamena ary ny sasany dia manambara fa nisy akora simika nararaka tao anatin'ny rano ka nanome izao loko izao nisy mihitsy aza mpitondra fivavahana iray no nidina teny fotony ary nanamafy fa fahagagana izao ary fanasazian'ilay nahary nitarika fitaoam-bavaka teo amoron'ilay rano ihany koa ny tenany ary nitanisa temy maromaro andronany devoly ao amin'ilay rano ono rehefa natao anefa ny fanadiadiana dia fantatra fa orinasa iray no nandraraka loko tamin'ilay rano loko izay miparitaka araka izao hitantsika izao ary mandoko ny rano tanteraka mihitsy tokony mampafantaritsika ny Ghana fa tsy problème amintsika malagasy reny tsika isaka ny fahavaratra dia mijery ny kopa fa tonga namana izy dia mavomavo tsy menamena ohatrany fa mavomavo donc zavatra fahity reny tsy misy mandoko ny orinasa ny Tanjombato any fa mavomavo be fotsiny amin'izao mandritra ny fotoana maharitra dia miverina fotsifotsy enefa izany voavaly ny fanontaniana hoe olona no nandraraka loko na tonga n'ilay renirano ho menamena dia eny koa ny vadintsika mikasika ny toetry ny andro indray izaka ny tsy teny aloha satria hipotra ilay tablao ahitantsika hoe tena mihamafana tokoa ny andro manerana ny Madagasikara mpanamporofina zany ny iainantsika any tokantrano rehetra any indrindra fa ny teny an-dalambe sy ny maro samihafa nomboka androany atoandro mbola hitoram-pito zany tompoko lasy tompoko vavy satria dia hitantsika amin'izao fa iantira be izay manana mari-panambany indrindra dia 4 degré celsius no hafanana farany ambany any amin'ny toerana io mitovy any fianaran-tsoa izany fa ny mafana dia tafakatra hatramin'ny 3 mihitsy any Mahajanga ny amarana anazy mafana ny andro
mafana ny andro fa le tao anatin'ny vaovao tany am-piandohana no misy resaka hoe tanety be tsy misy toazy ny Californie dia zareo nefa manampy antsika ty miady amin'ny peste so dia tsy fantany fa ny fandoroana tanety ohatran'ireny any Californie ireny ange mampiakatra voalavo makany tanàna mahatonga ny peste ary ty peste resantsika amin'izao fotoana izao ty tany Akazobe izy io nanomboka ary Akazobe tompoko ny distrika voalohany numéro 1 amin'ny fandoroana tanety tsy misy tany eo amin'ny faritra io distrika n'Akazobe io ka tsy mirehatra manomboka tsika zao miresaka zao mandrapatapitra ny fotoana fandoroana tanety ka tsika olombelona ity raha voafarany mialatsiny raha voafarany dia tonga hatrany amin'ny valan-javaboarina karafantsika zay dolo tanety zao amin'izao fotoana satria may na ny toerana ka itsika olombelona ity zany ampianarina foana e tenenina foana fa zao rehefa mitraika amin'ny akanatra zao ka sorobaton'ilay jamba hoy ny razantsika ka voambilana tenenina fotsiny andran'izao dia samy manao zao samy manao zao tsisy taitrana kely varivety azy fa rehefa mitraika amin'ny aina mihitsy le izy ka ny tenany vo tsika isianao zao mety mbola tsy vo dia isanao hoe nofinofy zany tena misy marina ve raha androlaraina le peste fa any am'izay olona vo aloha dia mahalala tsara dia ny olona vo zany raha tsy vo zany tsika menakavy tsy mahalala faika dia ohatr'izany ty fiaina atsika eto ty io comportement atsika rehetrarehetra kosa dia efa nanamafy toy ny fitondrana sy ny ady rehetra fa dia misy tokoa ny aretina peste amintsika hiantsona antsika mba hanaja ny fahadiovana andala izay fahadiovana izay ary anantona avy hatrany toeram-pitsaboana akaiky anao sy sahazanao raha misy nitrangana aretina mikasika peste zay misy olona zao zay raha manangona fako eto Antananarivo ny asanay ka nefa zay tsy motsy vo nefa zay milalao an'io loto fo sisanandro mbola mataty angamba mivatanao am'izao fotoana zao za misangisangisenina tompoko amin'ny valora sasany alina izao tompoko lasy tompoko fa fotoana ifarana ny logité ifanaovantsika fotoana amin'ny rampitso indray mety ny fandarina eto amin'ny dromina iloma tompoko veloma tompoko Telma, Safidque numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Bambandi, Villa Prado Antanen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène, Manul Chano, ni logité. Esmia vous a présenté le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny JT. Madio citron Jason vovao vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres,